Ndretsy tompondrano te hidiranao, ndretsy te hiona amin'ny fanatrehanao, ndretsy te handregny feonao. Miasa tompo any anatina ihany, anaoky ianao amindrendro any amin'ny fandraina ny fananao, atonga nefa tena iray aminao. Ianao le nilaza tompo hoe raha miray amiko ianareo, ka mitoetra anatinareo ny teny dia angatao zay tianareo na ina na ino fa ho azonareo zany. Tompo motivation ny androany dia mifandray aminao zay. Tsy mahefa manao na ina na ino zay raha saraka aminao. Ao aminao rery ihany mety ny fiainanay. Apetraka ampelantananao na tompo dia fotoana androany ty ary miteny mampianara ahitsio zay araka ny tokony izy ampahafantaranay ny maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mazoterana isika rehetra. Alleluia. Faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy. Faly satria tafahoana aminao eto amin'ny toerana ity indray. Tompony tahinao mihoatra. Tsy mitsatra manonona fa ho tahina miavaka ianao io. Alleluia. Miavaka mihitsy ny fandresenao. Zany miasana baba efa naheno témoignage be tabe tamin'ireo olona zay tonga tato amintsika nandresy izy tamin'ny fiaina. Anjaranao indray manomboka androany mandresy ny fiaina. Andresy ny olana rehetra ny ianao. Amen. Za dia masamy teny foana hoe raha za zay tsy resy tsy ho resy koa ianao. Satria mifamatitra fiainantsika io. Tadidiko zay tamin'ny voalohany natahotra be zay mivady andeha hamofatrana 1 million. Tamin'ny voalohany tamin'izany tena hoiana nakory. Raha tsy voalofatra amin'olo dia bakarakory. Dia tamin'izany fidiram-bola tena nampalahelo dia nampalahelo. Fa sorana ny tompo fa nampianarana mba hanana fahasahina. Dia nanomboka teo izy nanomboka nanao dingana. Ary nanomboka sa miditra amina zavatra lazain'olona fa mafy io fa zay mahita anazy hoe mora. Ka raha manaraka an'izao iraka misy antsika zao ianao tsisy zavatra maharesy anao zany. Satria misy fahasoavana tsy azo resena atao amintsika. Mino an'izany ve ianao? Ka androany dia misaotra ny tompo manokana satria ekeny tompo hoe za izaranao lesona anankiray hoe Jehova ny mpiandry ahy tsy hananjava maholo. Amen. Mbola ao anatintsika ny amin'ny volan'ny fahamarinana. Zay zany agnaran'ity volana ty hoe fandehanantsika amin'ny fahamarinana. Mba samisany mba miezaka manomboka zao manomboka androany mba handeha amin'ny fahamarinana. Amin'ny fitadiavam-bola zay ataonao ataovy amin'ny fahamarinana. Na dia tsy misy mahita renao any ambadibadika any mandeha anatrany amin'ny fahamarinana. Alleluia. Na ihany Davida mpanjaka nilazan'izany amin'ny salamo ao izy hoe efa mba tanora ihany aho izy ary antitra ankehitriny. Tamin'izy antitra izy nanoratra. Fa tsy mbola hitako izy ny marina ka nafoin'Andriamanitra na ny zanany ka mangataka any. Misy sekret anankiroa zany lazay ny Davida ny amin'ny fahamarinan'ny olona anankiray. Raha vao anao zany no miaigna amina fahamarinana tsy mafoin'Andriamanitra mandrakizay anao. Ny olona mety mafoy anao, ny olona mety mandao anao fa Andriamanitra tsy mafoy anao. Da aveo koa izy hoe mizana kozy tsy hangataka hanina. Raha mbola taranaka anao foana tsy hangataka hanina andramon'olo. Dikan'izany mahavelo tegna taranaka ny olona maro. Ao bokin'ny Salamo izy milazan'izay 37:25. Psaume 37:25. Hoe efa mba tanora ihany aho ary antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izy ny marina nafoy na ny zanany ka mangataka hanina. Ny olona matetika magnarabiraby anao raha mijoro amin'ny fahamarinana ianao. Anao mako monsieur Kristianina alohan'ny. Anao mako ohatran'izao misy raha isan-karazany lazain'olona anao raha mijoro amin'ny fahamarinana ianao. Fa ndana mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mbola hitako izy Davida mpanjaka ny marina nafoy. Olona antom-panahy, olona zay lazain'Andriamanitra fa olona araka ny fony. Satria voalazan'ny Baiboly fa Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra. Mahita olona araka ny foko izy mizaka io. Hoe tsy mbola hitako izy ny olo marina nafoy. Ka mbola confirme ny tompo koa zany ianao amin'ny alalana zao lesona zao hoe ianao nge tsy irery fa manana mpiandry ianao. Na dia miatrika zavatra mampatahotra anao ndraindray. Na dia miatrika zavatra ohatrany mampitomany ianao ndraindray ary tafetritra mihitsy hoe niavako any tsisy mba mijery anazy. Ozy ny tompo androany Jehova mpiandry. Amen. Amin'ny Salamo 19 misy an'izay.
ten'Andriamanitra atao mavakitsika letifety salamo fatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina tsara niravana mivavaka io izy io ndraindray lazain'olo fa fandanim-potoana izy io lazain'olo fa olo lany clé olo magnano izy fa za miteny aminao fa ny tena fiainana dia mivavaka izy any tsy dia misy hoe zavatra sarotra be karakory lera ivavahana zany tsy raha lera fiasana afaka miasa dia vita miasa manangaranofo tonga ndray no manompo ny tompo dia tsika tsy mivavaka ohatry ny lasainy mandregny talata ariva lakamisy ariva zoma lahady ady anao aza varimarina zany fa zao hoan'ny farany zao mila manakaiky an'Andriamanitra anao tsy raha manana pomasety fa manana pastera anao tsy raha misy tromba eky fa misy fanamasy za mazanao fa reo olo manompo sambo reo tsy mipetra-pora reo isaky teteky reo mikotrola sambo zareo ka anao koa ndana isaky teteky kotrolavo Jesosy nao ka iny tompo anao ary mbola mampahiry anao izy androany hoe Jehova no mpiandry anao salamo fatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ozy eto Jehova no mpiandry ahy tsy hananjava mahaory ahy lazao hoe amen mampandry ahy aminay maitso izy mitondra ahy amorony rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarana izy enina dia mandeha mamaky ny loasaha alako ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy mamelatra latabatra eo amin'ny loko eo maso ny fahavaloko ianao manositra dibilo ny loko ianao mikapokako feno dia feno eny tokoa fa soavana sy famoram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ohatrany Jehova no lava amen eto zao ny Davida mpanjaka izy miresaka io tsy miteny izy atanke mahampanjaka nefa izy efa tagnatina royauté azy izy mizaka io teo ambony seza fiandriana tamin'izy efa mpanjaka io teny io tsy miteny izy atanke mpanjaka fa miteny izy ataoke mampiandrondry anazy dia rehefa mety fagnoarana nanene tsy fagnoarana olo mipetraka ambony seza fa fagnoarana kotoala olo mpiandrondry mpiampagnaomby dia tany izy minaka exemple amen ary Davida dia tena mpiandrondry izy azo lazaina hoe extraordinaire tsy tokota mpiandrondry jiaby zany hoe zavatra miainana izy ary vitany ny sakrifie ny tegnany mba hiarovany ny ondry vakio ny témoignage rehefa avy andeha amonona ny Goliata izy ozy hoe ny mpanomponao ozy mantsesona efa nisy bera ozy nisy biby ozy tagnaty ala tany saika angalatra ny ondry fa nalaiko izy samboroko tamin'ny vavana ozy misy samasamahako izy zarako ozy vavana iny raiky izy tomboky nakatra raiky izy tomboky nangorogno be na tiaka ozy ndia raiky le zavatra niainany mihitsy mpanomponao ozy satria izy sao zany raha kely togny mbola bitika ny lelaka anao mbola somary ranoany le ozy nga hoe aha tandrinesy bitika aloha ka zao efa nisy ony alereo ampanjaka agnaty ala takoro dia sitomoko alereo ivavany dia ndesiko le zavatra niainany zany no tantarainy eto amen ka i Davida zany tegna mahafantatra tsara ny plasina ondry sy ny mpiandrondry ary tegna nazavaina izy teo ka ny zavatra tiako isaritana ny sainao zay miaina eto androany tianao Andriamanitra mihoatra no zay fiheveranao anazy ny fahafahatsika mamaka révélation na resaka fitiavana moa matetika dia fitiavana ray aman-dreny sy zanaka regny nefa mbola ambany degré regny raha par rapport amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika da ihany ny Andriamanitra milaza zany tagnaty Baiboly taty ozy hoe moka ozy mety magnadino ny zanany minonona ozy mivavaka satria tsika olombelona raha mieritretra fitiavan'Andriamanitra zany matetika ifogna ataotsika référence fitiavana reny ny zanany fitiavana papa ny zanany nefa naka exemple Andriamanitra ndray ihany hoe mo mety magnadino ny zanany minonona va ozy mivavaka ary viavy izy manandre sarotiny zanaka zanaka nefa ony mety magnadino izy
fa izaho Jehova kosa tsy manadina. Zany hoe mbola mihoatra lavitra noho ny fitiavana reny ny zanany ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Amen. Mbola mihoatra lavitra. Tsisy raha zany azo ampitahaina amina fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Ary zany mariky zany ianao mbola velona iny. Ianao mbola salama iny. Noho ny fitiavan'Andriamanitra iny. Fa raha olo tia hamono anao ambadika agny raha manampifantarana anao mety efa tsy nandeha rerika anao. Atsika anao na dia tsika tsy hanasa iny, na dia tsika tsisy vola iny, na dia tsika tsy dia manakory raha fiainantsika iny. Fa quelque part agny misy olo mialona anao dia diradira. Misy olo mankahala anao ke fa sain'Andriamanitra miaro anao. Amen. Alléluia. Tia antsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia mitovy daholo ny fahitana antsika jiaby. Tsisy hoe ry tiatiala, ry halahala dia ry. Izy moa prongita loatra ka ty. Tsy magnano an'izany Andriamanitra. Manala vasan-dranana foana karaha ino hoe. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Atsika ray aman-dreny ary ndraindray mbola tafanao an'izany. Eny parena, efa mana mahatonganao be desika io hoe. Misy zanakatsika hitatsika ohatran'ny dila maditra. Misy sasany ohatran'ny tongotongo. Ary nagnatina tokantrano ora misy kilankilao kely entre ny maman sy le zaza. Misy karazana zaza tena tia ny mamany. Misy raiky dia gotrerina. Maisy raiky anao. Maia. Fa misy raiky na dia mamany antsika raha. Mbola teneny mamany. Mitetefa ndrena anao. Mitake. Misy zaza tsy bety mihitsy. Amintsika olombelona. Fa amin'Andriamanitra mitovy daholo atsika. Alléluia. Amen. Ary Andriamanitra tsy manampetra. Tsy manampetra. Rehefa Andriamanitra misy zavatra tiany atao dia azony atao. Tsy azo fera. Raha ataontsika moa zao na dia teo any Antananarivo ary tsika mbola asakasika andeha vatsy sa andeha kodisy sa andeha ino. Fa Andriamanitra tsy loatra zany. Vao tafiditra Antananarivo izy loatra dia efa afaka miasa Antananarivo. Tafiditra Diego izy tafiditra tonga dia afa miasa Diego. Tafiditra Paris izy tonga dia Tour Eiffel. Tsy voafetra izy. Zany mitovy mihitsy zany amin'Andriamanitra hoe tiany atao sy hoe azony atao. Tsy mamanana ola amin'ny fanatanterahana zavatra Andriamanitra. Maheno ve ianao? Tsy mamanana problème amina réalisation na zavatra anankiray Andriamanitra. Raha ty andeha hanatanteraka zavatra amin'ny fiainanao izy tsy manana problème amin'izany izy. Fa ny zavatra takiny fotsiny dia maneke anao mba ondry andrasana. Problème tsika moa tsy maneky andrasana. Santonany amin'izany fotsiny ianao ndraindray raha vao tonga fotoana mampisy ronono anao milevy. Avelanao kely ampianondry. Lanilany ndraiky ronono mierina ndraiky koa anao. Tsy tonga tapetra tanana. Dia tenena amin'ny olona akaiky anao tsy tena ondry ianao. Misy kristianina loatra n'izany olona. Raha vao anatina problème be izy tena mahafaka fomba anao présent fo. Fa rehefa mafapamofoka ely izy fenifeny posy, fenifeny poketra. Zanao misy tany vidiko zay anao ka sao andeha vongo aho izy. Andeha vidy andeha hanamboatra trano za izy anina tsy manam-potoana kely za mety tsy aketo za vola ndraiky. Mitondry ronono iny milefy izy zay. Fa le mpiandro ondry hitahinao an'iny tompotsi. Tsy manana problème amin'ny fanatanterahana zavatra Andriamanitra. Amen. Alléluia. Tsy mba manana olana mihitsy izany amin'izay. Tsy ohatratsika olona izy hoe misy zavatra tiatsika atao nefa tsy vitatsika. Fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hainy atao. Tout est possible avec Dieu. Amen. Ary tsy manana olana koa Andriamanitra, tsisy problème amin'Andriamanitra ny désirany. Tsy manana problème amina possibilité Andriamanitra. Tsy manana problème amina désir Andriamanitra. Zay tiany atao vitany. Sady tsisy problème. Zany levana tsy tokony halantsika aminazy. Zany tsy tokony halantsika. Ary Andriamanitra rehefa anao zavatra tsy misy raha takiny hoe alefana mamono reky.
Alefanao magnatry lambahoany. Alefanao fanjavatra takin'Andriamanitra dia anao manaiky anazy ho tompo sy mpamonjy. Alefanao manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ka mipetraka ianao amin'ny plasy mahondry ianao dia izy no ataonao mpiandry ianao milamina ny zavatra rehetra. Tain'i Jesosy anenao. Alleluia. Amen. Amen. Tain'ny tompo ianao. Raha mila ohatra hoe mila zavatra anankiray ianao, ny ondry zany efa misy zavatra tadiaviny, tsy mila miteny, tsy mila manino, fa tonga dia fantatry le mpiandolo hoe te hisotro rano izy. Tonga dia fantatry le mpiandolo hoe mila lefany amin'ny aimaitra izy. Tonga dia fantatry le mpiandolo hoe aherina kely amin'ny titehina ty manao izy. Tadivita amin'ny lalakafa. Raha manaiky ondry. Tain'i Jesosy ianao. Tsy tokony misy zavatra zany rehefa nanahirana zany ianao. Dia le hoe tsy hanan-java maholo. I feel some feet today. Tain'ny tompo manokana ianao. Misy zavatra ho ataon'i Jesosy ianao. Fa ny zavatra mila letika ianao anaty sainao, aoka mba hanaiky ianao ondry n'Andriamanitra. Mba ekeo zany zavatra ileko zany. Tena mba atao vavaka mihitsy za Jesosy ondrinao zany manombokato. Atao priorité Andriamanitra amin'ny fiainanao. Azavela misy zavatra hafa anakina anao fitiavanao n'Andriamanitra. Fandana mba apetrao ho lalana voalohany. Atsika ne moa matetika rehefa mety ny fiainantsika, tonga dia tsy te hivavaka atsika. Arakaraka ny tahin'Andriamanitra atsika mahatonga atsika tsy disponible amin'ny tompo. Naveriko foana zany question zany tatoato. Firofiro multimilliardaire fantanao. Mety ho tambatana. Zany mino fa mafantatra ianao. Firy amin'izy ireny mahafantanao tena mafana fo be manompo ny tompo. Magnadio fiangonana, magnadio WC-fiangonana, mandahatra seza. Tsy manao an'izany. Ny diran'ireny église raha ohatra misy maty, misy mariage, fête des morts. Zany ka tian'ireny. Fa anao tsy mahita an'ireny tena iva mafana fo manao akay madame le milliardaire. Eny misy aloha reo, fa tsy reo le teneniko. Amen. Tena ay madio mpanambola le ondry zao manao délivrance amin'ny zionao e. Ilioka bivola. Zao ma izy ko, fa i Thomas Dollar. Izy ny président intercesseur ko. Ny sasany arao zany nataonga mety ndresika zany nataonga charbon eny na mifolobony fa tsy afaka mandeha mivavaka. Zany manko pasteur fa tonga charbon. Findesina camion voanalaka amin'ny raha tany izy. Raha voanalaka anazy sy to. Mbola charbon eny na mifolobony fa tsy afaka mivavaka. Ny sasany tsy mandeha mivavaka koa fa mivarotra. Mba hainao mo fa raha nasian'Andriamanitra problème kely fa mivarotronao io. Efa samy mialana eny. Dia milaza aminao zany zay. Dia atakamitsika vola fivavahana. Anao mba sasany mety resaka andeha akany zay andeha agnatitra tsara andeha hiala ao. Andeha agnatitra zany zany. Zany tsy andeha andeha tonga matetika fa magnatitra loatra. Mba mila ovana kely zay fomba fijera zay. Manekenao ondry n'Andriamanitra. Amen. Ny mpiandry tsara dia mahita ny ondry tsirairay. Sady miahiny ondry tsirairay. Fantany probleminao. Fantany zay zavatra ilainao. Fantany zay zavatra tadiavinao. Alleluia. Zao en tant que samy zanak'Andriamanitra, na atao am-piangonana na amin'ny fiangonana hafa, raha mamahita ianao mpivavaka, mpanompon'Andriamanitra, rahalahy, rahavavy, no tahin'Andriamanitra, aza taitra. Fa tsy maintsy mbola vavy koa ny amin'izay. Matoa zany misy mpivavaka tahin'Andriamanitra, misy Andriamanitra mitahy any ho any. Tsy izay io Andriamanitra io fa io le tompoinao, io le ivavahanao, io le mpiandrinao. Mety tsy fiangonana raika atsika. Izy mety any Diego, izy mety any Tamatavy, Timiara, Majeka, mety any Ampitandranomasina. Fa ataovy anaty sainao, matoa misy mpanompon'Andriamanitra voatahy, dia misy Andriamanitra mitahy. Ka anao tsy mivavaka amin'ny sarivongana, fa mivavaka amin'Andriamanitra.
fa ny filonao fotsiny ampitomboy hoe le andriamanitra vavako eny ny izy mitany anazy io e ny zany izy nahazo premier fa zany mety azo troisième le nazy mety lasa voalohany fa nenao mety fahafolo fa tsy midika hoe tsy ahazo ma imagineo anie raha misy ray aman-dreny avy nivoaka ony dia mividy gâteau mety ny tantrano dia mety etra ve anao fa le faralahy foa mahazo an'iny fa tsy maintsy traceny arak'izay ahampy anareo menakavokely an-trano dia samy mahazo tsiraiky amen mety nahazo voalohany faralahy satria izy faralahy boatra tsy madigny raha ela masikiny fa ianao laha matoa mety nahazo fariky fa gâteau nohaniny any tsy maintsy hohanina amen na iny tompo ianao fa matetika atsika mahita le nahazo voalohany tadialo andriamanitra tsy mahoatra an'izany hafa anao ndraikidraiky mamono pekitolo aza torozomponady fa namatika anao rena zoponady atsika ray aman-dreny mavita rakarahan'izany misy zareka atsika miatsika sasany tsy amiatsika andriamanitra tsy oatra an'izany ary andriamanitra manana ny zavatra rehetra manana ny ampy ary manana zay rehetra ilaina laza hoe amen alleluia raha mahita olona tahino zany o azataitra fa hoavy aminao io satria mpiandrolo tsara no miandenao dia tsy izy efa jesosy kristy manary tsy misy ondry angarana zany fa tena mpiandrolo ny mpiandrolo ma imagineo nge anao andeha ampinana rano aomby dia misy reky ambesanao remana minaminy rano matyelany anao mandeha mampinana rano aomby tsy maintsy mihinany jiaby tsy maintsy misotro rano makopapanay zay tsy hohaniny fa sotroko avina be diane zany tany papanay zay grave be ray tsy ngolongoloky amina frazy fa misy raha diso teny aminy fa ino reo amizay reo de alany zany bomareny hinany rano zany rano tsy hohaniny izy fa sotroko ezakizitezaka fola aizany rano izy farany sarotiny amina korano na aizany rano izy avy izy keteo miteny zao hoe hinany rano kote izy zay fa nahitsy zay tsy hohaniny fa sotroko fa iny tompony ianao fa iny jesosy ianao io ka tsisy zao mpiandrondry andeha misotro ranon'ondry izy dia misy raiky tsy nekeninana mihitsy mpiandrondry ratsy zay fa ny mpiandrondritsika mpiandrondry tsara tsy izy efa Jehova ny anany Jehova ny mpiandra tsy ananjava mba avereny vakina moa iteny rehefa tonga an-trano anao fa mbola mahazo révélation mihoatra noho izay ampianariko anao eto io alleluia amen mety nataon'le mpiandrondry mialoha fotsiny am'le anankiray mety misy namena ahitsy taloha anao mety misy namena rano taloha anao fa tsy midika zany hoe tsy ahazo atao afara ianao zao tokony ataonao raha mareny fijoroana vavolombelona mba ataon'olona reny mba mitsangana manao fanadosona mba atolotrika reny zany rehefa isany mba hitahiny tompon'ireo mpanon'andriamanitra marobe any ivelany zareo vao maheno témoignage agnatina fiangonana hoe za le voatara rehefa avy nanao antsao dia nitahina reny to dia misy mitsangana avy ako manady fanavitra ny nanovana an'iny fanavitra iny dia hoe matoa andriamanitra nitahiny rahavavy koa afaka mitahina fa tsy reny maheno témoignage olo mangotoky ndraiky fa pesesta sanafo dia joronya sy aosara moky tamety zay reny izay koa ataonao dia fapety ay jesosy rena mila manana fo libre tsara ianao atoky an'andriamanitra matoky an'andriamanitra raha mbola misy za kristianina nitahin'andriamanitra dia ganina misy andriamanitra mitaha kristianina anao hoe kristianina sa tsisy voilà ny zavatra tokony ataonao dia misaotra ny tompo ary miandry apareta fa tsy maintsy hoavy aminao itory amen sa tsy amen alleluia amen raha misy ao aminao a olona voataka fantanao mifaly fa le andriamanitra nitahiny io afaka hitahiny alleluia amen
satria sambondron'Andriamanitra atsika. Dia izy rehefa tsara familazany Davida hoe nitsoraka azonao sy ny tenao no mahafantatra. Zany hoe nitsoraka azo sy ny ten'Andriamanitra tsy natao hikapohana anao. Anao zany fa mahafantatra zany protection. Zany hoe nitsoraka azo n'Andriamanitra, ny ten'Andriamanitra tsy natao hikapohana anao fa voatokana ho an'ny fahavalonao. Azonao zany? Natokana ho an'ny fahavalonao. Satria ny fahavalo zany ny biby hafa vao mahita tsorakazo, mahita tena amin'ilay mpiandry dia tsy samby ataky. Amen. Ka anao io zany amin'ny tontolo tsy hita maso, misy tsorakazon'Andriamanitra, misy ten'Andriamanitra miambina anao. Mezameza andiananao. Dia izay rehefa mahatonga anazy zany tsy mba matatro mihitsy hoe vonin'olo tsisy olo mahafaty anazy. Na mba tsy hanao amen. Amatozany zany zay maty tapitra ny fotoana ito. Tsy sahy tokony atahorana fahafatesana zany. Voasoratra raha jiaby mangasika antsika reo, voasoratra. Ino matetra reo? Ny zavatra ataonao mandehana mahitsy fo. Manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampelantanan'Andriamanitra hatramin'ny fofonainao. Mahatonga anao matatro foaty moa be loatra fa ho tanan'olao. Tsy fatapatanao raha iafarana. Kako mateky tanao fo be maiko raha. Para mandeha mahitsy anao ino nataoranao fo be io. Asa azonao raha tiky tenenao. Tsy tokony atahatra an'izany antsika raha. Azo matahatra an'izany. Na imenasy anao, mosavika anao, anao tsy raha manandro amin'izany. Anao ataoko an'izao. Zany mandeha ny moezaka foana misy olo zany mandeha tongotra ana. Zany tsy raha olo mandeha tongotra zany. Hoe miantsy misy mandala bazary kely vao manaiky rirony vao na dia tongotra. Mandala hoe tsafy karôdy re dia eny izy dia tongotra amin'ny karôdy le sainy regny. Mafy toka fanao mety dia tongotra amin'ny. Ny vokarôzy automobily. Dia tongotra na aiza ny tadiako. Raha ny moezaka fo. Tainy tokana. Ka anao asa matatra amin'ny menasen'olo hoe vonigny ataoko an'izao. Manana mpiandry anao. Jehova ny anarany. Lehibe no lehibe no ambony tany. Anarany fotsiny dia efa mamparitaka ny fanjakany divo. Fandananao mifikira aminazy. Tiavo izy. Ajao izy. Mandehana mahitsy ao anatrehany. Laza hoe amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Zay izy. Nitsorakazo sy ny ten'Andriamanitra tsy natao ho anao, tsy natao hikapohana anao, fa natao hikapohana ny fahavalonao. Ka aza matahatra anao fa nizaniza mititika anao dia hifanena amin'ny tsorakazon'Andriamanitra, hifanena amin'ny ten'Andriamanitra. Vakimo ko baiboly fakone zany. Anao mo probleminao ne manana telefony tsara be tsisy baiboly. Manana kiraro lafo vidy tsisy baiboly. Manana zipo lafo be 175 000, 300 000 tsisy baiboly. Vidiny loko mainty neke fonga. Ino ko le tsy afaka re. Misy tsara misy olo e. Misy loko mena tsy afaka re. Ozy davilany. Afaka ba? Davilany manana karaha. Izy ko fa izy kely magnano loko mena re. Mama, afaka ba? Kaya zany izy misy tsy afaka. Fa misy manana loko mena le tsy afaka fa tsisy baiboly. Mandini. Dahil Jesosy anao. Na Andriamanitra rehefa tsy reraka zany minina zavatra mitranga amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy reraka aminao. Olombelona mety reraka dodomina varavarana izy dia fa Andriamanitra tsy reraka. Andriamanitra tsy tofoka. Andriamanitra tsy vimbitra aminao. Efa nilazany fitiavana mandrakizay izy no nitiavako anao. Ary zany izy nampiraketako ny famorampoko aminao. Halleluja. Amen. Amen. Jerevinao tsara tanaty baiboly tao rehefa nifaninana Mosesy sy ny mpomasy ny Farao. Nalainy Mosesy ny tena azy. Natsipy dia lasa miova bibilava tao Egypte. Rehefa namoaka koa ny mpomasy, niova bibilava koa ny anazy fa natelo ny Mosesy.
Tian'Andriamanitra seho zany hoe lehibe izy, tsisy lehibe ohatranazy. Ka na izôvo laza anazy bevava, mahay manity, mahay magnaratsy, tsy lehibe n'olo Andriamanitra ivavahanao. Amen. Dia alevo sarin-tsaina fa ny bibolavan'ny Mosesy nitovy tamin'ny bibolavan'ny Farao. Fa afaka nitelona ny Farao. Ny angezan'ny bibolava tsy miova, fa afaka nitelona ny fahavalo. Raha ny fijery anao tsy miova, fa afaka mitelona andreo karazana fahavalo amin'ny fiainanao. Anao gainao ihany, fa anao mandresy. N'olo mety eketra izôvo loatra olo ambadika izy io. Izôvo daholo no fantanjareo. Iza daholo no mpamatsy volanjareo. Tsy fantanjareo fa Jehova no mpiaraka ary tsy hanan-javako. Misy tonga zay mivady mba tafiresaka atsika dia rao tsikarantsika. Tsy mba manambola be zay io. Fa conclusion ndraiky zay tiantsika atao ndraiky vitantsika. Tsy tadiavintsika. Raha vola be ny ara-dimerivo ditany. Tain'i Jesosy anenao. Tain'Andriamanitra anao e. Halleluja. Ka ny force ny mundo tsiraikaraiky, ny force atsika eo zany. Tsy ao aminao. Ny force ny mundo tsy ao amin'ilay mundo, fa any amin'ilay mpiandro. Ny force atsika tsy anatsika fa amin'Andriamanitra. Anao zany raha mandeha fa anao ndraiky tsy mandeha rery. Ao Jesosy ino raha ozy momba anareo mandrakariva ambara-pataperana zao tontolo zao. Ka raha mbola tsy tapy zao tontolo zao, tsy mandeha seul ianao. Na anao matory ara tsy seul, fa eo akaikinao Jehova Andriamanitra. Tsisy raha tokony atao. Haditiko tenin'izay mpanomban'Andriamanitra nampianatra ny azy hoe namitangana ny devoly. Moramora no satana no fa atory ndraiky za io e. Zany mba vavaka ataony izy alohan'ny hoany. Moramora no satana no fa atory any. Ny antony izy dia tsotra. Raha mbola mifoha zao izy mbola miasa ny maso. Miasa ny sofiko, miasa ny vavako, miasa ny saiko. Fa raha zaho izy matory, Jehova Andriamanitra no miasa. Alleluia. Anao mbola mandeha ohatran'izao, mbola mahatsiaro tegna, anao mbola afaka mijery mba ino maro faly. Numero vanio. Numero litsio. Miasa masonao, miasa vavanao, miasa sainao. Fa rehefa matory anao, Jehova Andriamanitra miasa ho anao. Zany ake mahatonga anazy azy hoe Jehova ozy iady ho anareo, fa ianareo mahitsy. Amin'ny fotoana anao le tsy mahita tokona intsony, igny Andriamanitra miseho kely. Amin'ny fotoana anao le milaza hoe very-hevitra tanteraka, igny Andriamanitra miady ho anao. Amin'ny fotoana anao reraka, eo Andriamanitra mitsangana ho anao. Zay mampiany tsara anazy. Io fa azahoanao révélation zany Andriamanitra Jesosy. Tsy rery anao fa manana mpianatra. Ary ny tegna mahafinaritra, le tenin'i Davida satria tsy mitsorakazo ihany no mahafatahotra. Ozy hoe ny tena ihany koa. Ny tsorakazonao sy ny tenao ireo izy no mahafatahotra. Ny tena rehefa dia natao ameregnana ny ondry zay tady anderina lankafo. Zany ane mahatonga antsika eto reny indray ahitsy amin'ny alalana tena mafy. Tenitenenina mihitsy anao misy sengy io. Sasany hoe karavondrokonta sengy koty sengy. Hay pasterako tsy misy sengy. Sengy andrapena. Hitako anao nalefa vigitra aminahy misy aolo. Misy solitry, izy kely tsy maintsy misy solitry koa. Azy misy solitry boko vigitry. Fa taramia. Ai Jesosy anao. Hay pasterako tsy mba mivatravatra, tsy mba mibakabaka mihitsy fa mivatravatra. Izy ka nikafinazy mivalaka, tsy mandemandy. Izy tadiavinao mandemandy. Izy revo tsara zay nitsorakazonao sy ny tenao. Ny tenao zao tena natao amerenana ny ondry zay tady andeha ny lalan-kafa. Zao hoe misaoran'ny tombo anao manana paster mahasamby zakanao. Fa tsy lemina hoe hotahinane ianao. Nefa valikelikinao felifely. Mahomby azo mandrakizay. Nefa ianao misy sigarana akosonao. Mandresy anareo. Manade volaky. Ny gondolanao emilianao ino za. Ny godolokonao ino. Izy tiava miavinao.
Io naman mandalo, wala samra niyo sa video mo ito, wala ka tinil, ang wala kay mo sa. Wala ni vogo from film to tinil ko. Eko chefe. Chefe. Mana ba ka sumichuti? Jesus. Sana parang lari. Nabawal sumichuti Diyos. Ang andar sa matig ko na rin. Dahil Jesus at sigaretsa. Hallelujah. Ni fitiavana Andriamanitra anao tsy hoe miaro anao fotsiny fa manitsy anao koa. Ireny izy Andriamana safiam-paritiana fitiavan'Andriamanitra izy le manitsy atsika. Andriamanitra tsy hoe miaro foana hoe arovany anao mba tsy hisy loza, tsy hoe arovany anao mba tsy ho vizana, tsy hoe arovany anao mba tsy ho accidenté, fa ny fitiavan'Andriamanitra anao possible manitsy. Fotoana anao ahitsy. Ary marary fonao amin'igny anao le nahitsy. Indray anao tena mahina kely anao mihitsy hoe mafy aminahy fa fitiavan'Andriamanitra anao zao. N'olona reny avana rehefa tsisy manitsy tsony, tsisy magnanitra tsony, egala kamody. Amantono mbola misy manitsy, misy magnanitra, mbola velondray anao zao. Alléluia. Amen. Tsorakazo zany io le fiarovana, fitiavana, fa ny tena fanitsina. Andriamanitra mampiasa raha anankiroa, mampiasa tsorakazo, miaro anao izy any, azondrazy efa avy taoko anao dia. Fa ny tena ndraiky natao hanitsina. Amen. Ka ny mpiandrony rehetra samy manana ny tsorakazo sy ny tena. Izay ampiasainy andrasana Andriamanitra. Ka raha miaro anao Andriamanitra tsy voatery noho ny vavaka nataonao, fa satria ondriny ianao. Tsika zany. Raha miaro anao Andriamanitra tsy voatery noho ny vavaka izay nataonao, fa satria ondriny ianao dia arovana. Mahazo lesona avy ianao. Misy fotoana antsika rehefa tsy mahavita mivavaka e. Fa noho le fitiavanao an'Andriamanitra, dia Andriamanitra koa tianao. Ohatra hoe zay tiako, zay tia. Fotoana tsy mahavita mivavaka. Fa satria anao manaiky ondrin'Andriamanitra, dia arovan'Andriamanitra. Ny ndraiky abaritra mitrangona ireo teninao fody. Mandray anao va adiro napetaka karetsaka. Tsy misy karetsaka trano to. Tsy nipaka karetsaka raha tsy manitro. Misy foto Jesosy. Tsy karetsaka trano to. Isabany fa tsy nipaka karetsaka iny. Ale tulahana fotsiny no tena. Le tulahana fotsiny medalaka koa. Karetsaka tsy tao. Fa narovany tompo ianao. Ny zavatra mahatompo anao fotsiny avy amin'ny fivavahana ataontsika tia matokisana tiavan'Andriamanitra. Zay ny sensina za madinika ny rehefa tsy sokotra an'izany. Raha misy olona mahavita magnano raha mahasorena ray aman-dreniny dia ny za madinika. Fa ny miantoky fiainan'ireo atokisany babany. Tiany babany. Zay fotsiny. Harany ny raiky na eny vangonao mahafanao ndraiky iadiva ndraiky dia alao ny mikapokana azy. Mazakazaka ndraiky izy dia aminao. Ka atsika reo zany tsisy tanteraka. Maro defaut-tsika, maro bêtise-tsika. Fa ny zavatra miantoka amin'ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra, matokisan'Andriamanitra, tiavan'Andriamanitra. Tsy mahefa moka izy mahitanao manatoa an'azy lava. Avy koa izy lahy ito. Avy azy koa. Tsy mahefa izy. Ohatrany zay mila izy. Zay le kisarisary misy amintsika miaraka amin'ny tompo io. Zany efa mihoatra lavitra. Noho ny fitiavan'ny ray aman-dreniny zanany, ny fitiavan'i Jesosy ianao. Amen. Jehovah ozy ny mpiady tsy hanan-java-mamory. Alléluia. Ny zanako sy ny asan'ny tanako ozy avy anao ho ady sy andraikitra. Misy zavatra hoe ataon'ny zanakanao mba hinanany haniny.
Misy zavatra hoe ataon'ny zanakanao ke zao nyfanaovako mba misakafonao. Tsisy. Ino raha ataony an-drano zay mizaha télé, midôla, manino. Fa izy vaky tsy maintsy miara misakafonao. Tsy olo jiaby nefa ekenao amin'izany. Misy mandondona koa vaky dia tsy hainareo olo manao. Tsy miteny mihitsy hoe mandroso iray latabatra amiko. Fa ny zanakanao kosa na magnelingely na magnino tsy maintsy atabla miaraka aminao. Ka mahazanak'Andriamanitra anao, ninino zavatra mizangy eo tsy maintsy atabla miaraka amin'ny Jesosy ianao. Tsy mino zay ianao. Azonao soa be ny zanak'i Jesosy Kristy. Amen. Misy zavatra ataon'ny zanakanao hoe vao mihinan-kanina izy ao an-trano. Valio zany. Misy zavatra ataon'ny zanakanao hoe vao vidianana kiraro vaovao sy akanjo vaovao izy. Vao hitanao totatota vao dia tokony vidianana zipo ty zazy ty. Dia gary koa vidianana pataloha. Manao ratsiratsy pataloha le zaraha. Tsy mety jerijero fa tsy mitaregna izy papa, tata, jereko pataloha. Ino tsy mila miteny pataloha, zipo, kazaka. Fa anao ray aman-dreny responsabilité no magnara-maso ireny. Anao zany miasa ho ananjy. Zay nena matetiky mavolagno koa madama, anao zany dia mandany fotoagna mizaza reny zao koa be re mandeha fa tsy koa boko keto. Tsisy fotoana aminahy izy. Savady ma. Reno ako maventy reny dia lasa anaty. Ataontsika eo misy ny fahaterantsika eto. Zalahy lasa aiza andafy Belgique. Nanao eto anao sy zina anao. Izy nefa tady tsisy fotoagna reo olo. Atetita fa tsy mandeha izy vao tonga zay maro zay maro. Reny eo ako maventy ndray dila aby. Na fotoagna mantsovany reny ao tsisy. Mala miasa maman, je te rappelle. Izy koa fa mila mivadiny agny izy veronao tena lala. Anao mila mivadinao. Nefa. Amen. Zany koa io e. Zay le tena izy. Tahin Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Samy mamerina hoe Jehova ny mpiandry ahy. Tsy hanan-java maholo. Alléluia. Amen. Misy zavatra rehefa zay tsy ataonao mihitsy nefa mitranga ho azy amin'ny fiainanao. Rehefa ekenao fa Jehova no miandry anao. Alléluia. Ary ty misy révélation. Anao io za dia hoe grave be rehefa matory. Ny zanak'Andriamanitra izy le matory mihitsy izy ho grave be. Anao io rehefa magnambo eo anao vao grave be. Mana zay dia afara satria Jehova miandry anao. Raha anao midodo tsy miasa tsony maso fa mason'i Jehova miasa. Tsy manana mpiandry tsara ianao. Alléluia. Mpiandry anao nefa tsy variana zany. Mpiandry anao tsy tia tory zany ka mirozy. Izy tsy raha antitra. Tezy koa fa lavalava toritiny. Tsy antitra. Amen. 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 Ary rehefa misy feriny ondry dia mangadin'ilo no mpiandry ondry. Mba tsy ho feno lalitra le ondry. Amen. Alléluia. Amen. Manositra din'ilo ny lohako ianao izy. Amen. Zany hoe mifampiankina zany ny fiainan'ny ondry sy ny mpiandry ondry. Zany hoe misy fitiny famaly. Misy fotoagna zany ny mpiandry ondry no mahazo ronono araka le volany. Fa tsy hoe rehefa tonga fotoagna na ronono milaiky olo izy dépôt quatrième. Lako ny ronono anazy valiveriky. Izy valihana amin'ny vily. Ondry tsy milala io. Fa mifampiankina. Tahin Jesosy anena. Amen.
Amen na? Zavatra normal be zany satria mahazo aina mpiandro dia misy fotoana le ondry voakarakara. Amen. Alléluia. Tain'i Jesosy anie tsika jiaby. Iza hoe tain'i Jesosy ianao. Dia samy mamerina hoe Jehova ny mpiandry. Koa tsy kitsangana isotra ny tompo. Mangoa ianao misaotra n'Andriamanitra dia teneny hoe za hoe manomboka any ho Jesosy hoe atoky ianao, ity ianao, anaiky anasa anao. Atao vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay. Fa namasina matoky ianao zay. Dia eo sy mankalaza ny anaranao zay. Omeny anao ny voninahitra, fisaorana, fankasitrahana mandrakizay. Onga tokony tena ho tahinao anio ny fiainanay. Onga Andriamanitra mba tena hanokatra ny fantakarrenao ampitombo indray ny fatokiana ianao. Natono any teto androany tokoa tompo fa tsy iria zay fa manana anao. Misaotra tompo. Mankasitraka anao zay. Midera anao zay. Ary mahatoky tompo fa ianao afaka miaro anay na dia matory ary zay. Na mamaky loasary ny mifampatesana zay tsy atahotra ny loza. Satria ianao ny mombana. Misaotra tompo. Mankasitraka anay amin'ny anaran'i Jesosy.